Araka ny fotoanan'ny fanomezana toboko lasy toboko vavy dia tafaraketsika amin'ny takarivan'ny alakamisy ity atolotra zany ny arahada ary dia manasanao zay anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra ma-TV ankoatran'ny lafim-baovao politika izay hoentina amintsika ny tontolon'ny fitaterana na io anabakabaka na ihany koa an-tanety dia nazahoana akom-baovao ny lafim-baovao mahakasika ny fahasalamana ihany koa izay nitokanana fotodrafitrasa teny amin'ny hôpitaly Gérant Pefolo teny dia ezana ihany koa ny tatitra izany amintsika ny vaovao miompana betsaka amin'ny politika aloha zany no entina amintsika amin'ity voalohany ity nitondra ny fahitany ny raharaha mafana eto amin'ny firenena ny antoko politika Vonona Hijoro ho an'ny Tanindrazana Nohazavainy fa ny vahoaka hatrany no mizaka ny mafy rehefa latsaka an-katerena toy izao ny firenena toy izao zay faneho-kevitra izay. Tranga mofopofona krizy vaovao no misy amin'izao fotoana izao, hoy ny nambaran'ny antoko Vonona Hijoro ho an'ny Tanindrazana. Mandalo fotoan-tsarotra ny firenena, voahitsakitsaka ny demokrasia, tsy voahaja ny tany-tan-dalàna, ao anatin'ny fahasahiranana ary miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ny malagasy. Mampaneno lakolosy ary miantso ny mpitondra hamory ny hery velona samihafa eto amin'ny firenena. Tsy misy ny tany-tan-dalàna fa ny didiky lehibe no manjaka satria lalan'ny mpitondra no mampiarina eto ary ny vahoaka dia terena anaraka sy anaiky izany. Manjavozavo ny ho avy satria ahina ny verenan'ny olana ara-pifidianana izay mety hiteraka fifandonan'ny mpanay Tanindrazana raha tsy voasoroka dian'izao. Manampitsofina ny fitondrana manoloana ireo fitarainana ara-tsosialy izay tsy hita zava-olana aroson'ny mpitondra ka miteraka ireo fitokonana ara-tsindikaly sy ireo fitsaram-bahoaka saiky manerana ny nosy. Nijalaka ny malagasy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana anisan'izany ny fahafatesana be ny tanàna CC tatoato sy ny fanafiana amin'ny tambasy saika isaky ny elakelan-trano ary manampitrotraka izany ireo mpitandro filaminana matimaty foana vonon'daly. Divotry ny fahantrana ny akamaroan'ny malagasy ka zay kely nananana dia nanjavona. Ankehitriny manomboka mivaky ny malagasy satria misy ny ampahan'olona afaka migalabina amin'ny harembe ary tsy hitany krizy mihitsy fa ny vahoaka kosa fadiranovana tsy mahita magirana amin'ny fiainana. Betsaka ny teboka ilaina vahaolana ho hatrany ny VHT. Be dia be ny sosialy zao sa sosialim-bahoaka dia efa tena manahirana satria zahay mampatsiaro fa raha tamin'ny andron'ny président Ratsiraka rehefa miakatra sy midangana ny vidim-bary dia tonga ny stock tampon mitemporiser ny vidim-bary tsy hiakatra ary ny fanjakana no mitantana an'io fa zava-misy anie amin'izao fotoana dia ny fanjakana tsy mitantana an'ilay izy mivantana fa ny ekipan'ny fanjakana no mitantana azy dia lasa business ihany ilay izy dia vao me mampiakatra ny mampisy ny inflation zany hoe mitombo ihany zany lay fiakaran'izy fa raha ny tena marina ny stock tampon dia tokony mampiena ny eny amin'ny tsena ny vidim-bary mba tsy atonga n'ilay vahoaka mangirifira amin'ny vidim-bary. Araka izany dia mitaky fifampiresahana eo amin'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ny VHT, fifampidiniana izay tokony afara amin'ny fifanekena iraisana hoy ity antoko ity entina hanatsarana ny fintantanana ary ahatongavana amin'ny tena demokrasia sy tany tan-dalàna.